Misy namantsika anankiray izay maniry mafy mba hitondrana iarahantsika mitondram-bavaka amin'ny taontaony. Tsy salama io taontaony io, marary ray. Ary raha ny filazan'ny dokotera, tena mila manao dialyse maika be izy. Taontaony efa tsy mety hanaovana dialyse noho ny fandaniana miompampana amin'izany dialyse zany. Dia ny mpitsabo moa zany raha araka ny filazan'ity namantsika ity, mpitsabo dia efa nanao fanambarana fa mety ho anio na rahampitso no fotoana haveloman'ny taontaon noho izy tsy vita dialyse. Ory mafy noho izany ny fon'ity namantsika ity malahelo an'ny taontaon. Maniry izy raha mba hiomby-bavaka aminy isika, hitondram-bavaka ho an'ny fahasalaman'ny taontaony. Ndao hiara hivavaka hitondram-bavaka azy isika tompoko. Andriamanitra rainay any an-danitra, ianao ilay Andriamanitra mpihaino vavaka, ianao ilay Andriamanitra mahery, Andriamanitra tsy toa, Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra. Dia zany herinao tsy toa mahay ny zavatra rehetra zany no entinao mamaly ny vavaka izay asandratra ny zanakao. Ka dia ankehitriny izay mifikitra amin'izany teny fikasanao zany Andriamanitra. Mangataka izay mba hamelanao ny helokay. Mangataka izay mba hanadiovanao anay. Mangataka izay mba ho avelanao ny heloko ty namanay izay mangataka vavaka ary mahatsiaro tery mafy noho ny alahelony sy ny fitiavan'ny taontaony. Mangataka ihany koa izahay Andriamanitra mba hamindra fo amin'ny taontaon ianao dia hamela ny helony. Izay rehetra anie dia mba tsy hisy na dia kely aza tsy hisy ny fahotana izay hevitra mampisaraka anay aminao. Fa mba ho efa voadionao avokoa izahay ary tsy mitahiry fahotana eo amin'ny fiainanay fa miandrandra kosa ny herinao lehibe. Andriamanitra, tsy mandidy ianao izahay. Fantatray fa ianao dia mahay manana ny fahendrena mihoatra noho izahay. Kanefa kosa ny fanarinay dia velarinay eo anatrehanao satria zanakao izahay. Manetry tena eo anatrehanao izahay Andriamanitra, eo anatrehan'ny seza fiandriananao lehibe. Fa angatanay kosa ny tana maherinao mba hiseho, mba hiditra antsehatra amin'ny fahasalaman'ny taontaon'ity havanay ity. Ianao mahafantatra izay mahasoa azy, mahafantatra izay mahasoa ny taontaon sy ny havanay izay mangataka vavaka ary izay mahasoa anay rehetra. Ka dia raha sitrakao Andriamanitra, dia asehoy ny herinao lehibe, engany mba ho sitrana amin'ny aretiny, mba ho vonjenao amin'izany aretin'ny vo izay mahazo azy zany ny taontaon'ity havanay ity. Matoky izahay fa eo akaikin'izy ireo ianao, ary na inona zavatra iseho dia matoky izahay fa ho avy ny andro dia hijoro vavolombelona hizara ny fanehoanao, ny herinao sy ny voninahitrao ty havanay izay mangataka vavaka ity, ary toy izany ihany koa itaontaony izay tsy salama. Ny vavaka rehetra dia tononona isangatanay amin'ny anaran'i Kristy. Amen.